fidalan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manatrika ankehitriny na mivantana izany na mitambazotra ihany koa dia ny fiadalan'ny tompo ane ho amintsika tsirairay avy. Ankehitriny isika dia tonga amin'ny fotoana izay andrendresana ny tenin'ny tompo izay tiany ifampiresahana indray amintsika amin'ity andro anio ity. Avy-etrantsika dia anokatra ny baibolitsika ao amin'ny Luka 5. Luka 5 andininy fa 9:50 ka hatramin'ny 12:20 no vakiantsika. Luka 5 andininy fa 9:50 ka hatramin'ny 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy tompony amakiko ny teny rehefa hitantsika. Dia nakany amin'ny vohatra hafa izy ary no nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao naiza alehanao. Hoy Jesosy taminy, ny amboholo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manaraha ahy fa io kosa izy, tompoko aoka aloha aho andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandeha any ka mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa, tompoko anaraka anao ihany fa aoka aloha andeha anao veloma any an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitanangady tarihana ary mierika ka mendrika ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mbola maki teny anankiray tsika ao amin'ny Hebreo Hebreo 4 no vakiantsika. Vakiantsika manomboka amin'ny 1:1 zany amin'ny anaran'i Jesosy tompony amakiko ny teny. Koa na dia mbola misy teny fikasana fahiditra amin'ny fitsaharana aza isika, dia aoka isika atahotra fandrao mba misy eo aminareo toa tsy hatratra izany. Fa isika koa dia nitoriana filazany tsara tahaka ny reny josy reny, kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy niary finoana tamin'izay nandre. Amen. Androantsika dia ifampizara, ny zavatra ifampizarantsika dia hoe aza mierika. Manina? Aza mierika. Ity zavatra ifampiresantsika ity dia ho an'ny zanak'Andriamanitra. Satria ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy afaka ataon'ny olona rehetra. Tsy afaka ataon'ny olona tataitra hoe tonga saina avy any amin'izay nahazo azy tany izy dia andeha hanompo an'Andriamanitra. Andeha hivavaka mba hilamina ny fiainana. Andeha hanompo an'Andriamanitra fa atao ahoana ny hiatrehana n'ity fiainana ity raha tsy misy an'Andriamanitra. Tsy olona tahaka izany ny olona izay afaka hiaraka amin'Andriamanitra. Fa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy miova fa efa hatrany am-piandohana. Nanomboka tany amin'ny tantara tany amin'ny testamenta taloha tany tsika dia efa nahita ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Ary mandraka ankehitriny dia tsy miova io. Ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy maintsy ialohava ny tenin'Andriamanitra foana. Tsy maintsy ialohava ny fanambaran'Andriamanitra foana. Raha niantso an'i Abrahama Andriamanitra, aka ohatra ny Abrahama tsika, dia tsy maintsy Andriamanitra aloha no niantso an'i Abrahama voalohany. Hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe, mialahy eo amin'ny tany niavanao sy ny tanànanao ianao dia andao anaraka fa hoentiko any amin'ny toerana izay omeko anao ianao. Hoentiko any amin'ny toerana izay natokako anao ianao. Dia tahaka izay ihany koa
raha mijery any koa tsika ny tantaran'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Nisy aloha ny fanambaran'Andriamanitra. Nisy aloha ny tenin'Andriamanitra izay mialo lalana. Izay ny zanak'Israely vao mivoaka ao amin'ny tany Egypta. Ary io fialana ao amin'ny tany Egypta izay resahana io dia manaraka ny planina izay apetraka-Andriamanitra. Tsy maintsy mandeha aloha ny tenin'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra. Dia ny ataontsika ao anatin'izay mino ny fanambaran'Andriamanitra. Fanambarana sy finoana ny fanambaran'Andriamanitra. Izay vao mandeha fa tsy afaka andendeha ho azy amin'izao fotsiny. Izany no mahatonga nyreto le tenin' Jesosy tamin'ireto olona izay laza anaraka azy reto. Ny sasany mbola manana excuse hoe andeha andevina ny rainy, andeha hanao veloma, andeha nisy tonga tsy natsona ny sasany. Ny sasany natsona hoe andao anaraka. Fa rehefa mbola tsy tafapetraka tsara tao anatin'ny fony ilay fanambarana ka tsy miaro finoana. Izany hoe na dia efa naray fanambarana aza hoe andao anaraka. Kanefa tsy mipetraka ilay finoana dia tonga ilay fierikeriana. Raha iresaka izany tsika hoe aza mierika dia inona ny zavatra tsy maintsy tafapetraka tsara ao anatin'izay? Ny finoana, ny fanambaran'Andriamanitra. Fa izay no natonga ny problème be dia be teo anivon'ny zanak'Israely teny an-dalana. Na dia niaino ny tenin'Andriamanitra ary izy dia nandeha. Dia nanara-dreny rano teny. Mandeha Mosesy dia mandeha. Sao nolazain'i Jehovah hozy izy Mosesy andao androso dia mandroso. Vakiny Mosesy amin'ny tehana ny ranomasina mena dia mamaky vaky ny ranomasina mena eny dia mandeha tsy sazoka eny. Dia variana eny dia afaka tamin'ny ranomasina mena rava ny miaramila ny Farao sy ny ekipany rehetrarehetra tao anatin'ny ranomasina mena dia falifaly eny. Fa rehefa avy eo, rehefa mbola tsy tena tafapaka ao anatin'ny tsara izay finoana izay, dia tsy maintsy tonga foana ny fierikeriana. Satria mifanindran-dalana amin'ny planin'Andriamanitra sy amin'ny fikasan'Andriamanitra, dia mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny olana sy ny zavatra mampierikerika, ny zavatra mampivilivily, ny zavatra mitondra fakiviana, mitondra faharerahana ao anatin'ilay izy. Fa tsy vitany hoe miaraka amin'i Jesosy izany tena tonga dia milamina be tsisy atahorana mihitsy. Izany miaraka amin'i Jesosy izany tena mahafinaritra be, tsisy ohatran'izany. Fa misy zavatra mifanipaka ao anatintsika raha vao tsy ao tsara ny finoantsika. Ny fanahintsika mahafantatra izany hoe mahafinaritra be miaraka amin'i Jesosy izany. Fa ity nofintsika ity, maninona ny nofintsika hozy ny fanambaran'Andriamanitra? Manohatra ny fanahy. Ary rehefa mifanohatra izy roa dia lasa maninontsika? Tsy mahatateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary io dia ady sy tolona foana eo anivy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Hozy ny tenin'Andriamanitra, andao anaraka. Zaho mbola anao veloma ny ray aman-dreniko. Hoy Jesosy hoe tsy misy olona mitondra angady ka mierika, ka mendrika hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona moa ny dikan'ity fierikeriana ity? Inona ny dikan'ilay hoe mierika? Maninona ny tenenina hoe aza mierika? Ny fierikeriana dia mariky ny tsy finoana. Ny fierikeriana dia mariky ny tsy fahamatorana. Ny olona anankiray raha mitondra fiara eto Antananarivo ka lozana mierikerika isaky ny mihetsika, dia tsy fantatra hoe hidona any aloha ve sa hidona any aoriana sa anahoana ny hafarany. Fa ny olona mitondra fiara ohatra dia tena resahana mihitsy hoe aza presahana izy. Amin'izay maninona? Amin'izay izy mifantoka. Izany hoe ny atao hoe mierika dia tsy mifantoka. Raha tenenina tsotritsika hoe aza mierika kanefa tsy fantatritsika ilay antony tsy hierehantsika. Raha tenenintsika hoe mifantoha nefa tsy mazava ao amintsika ilay hoe inona ilay ifantohana, dia tsy mipasy ilay hafatra.
Zay natony natonga nanteny tamin'ny voalohany hoe ity afatra ity dia tsy ho an'ny olona rehetra hoe aza mierika dia tsy zany. Fa raha vao tsy mazava tsara ilay antony tsy herehana, vao misioka tokana fotsiny ny feo amin'ny vavahady dia efa aloha sy ariana herikerehana daholo inona zany, mampatahotra ny vidim-piainana dia efa miherikerika. Misioka tokana ny fankalany fianakaviana dia efa ena tsy misahena varatra. Misioka tokana ny karazana fakam-panahy be dia be izay mampierika. Misy izany tantaran'ny Lota nafana tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora zay ao amin'ny Genesis 7:10 ao, no ny famindrapon'Andriamanitra nanasorana andry zareo tao. Fa i Abrahama efa nangataka ihany hoe aza dorana ilay tanàna fa mba misy olo marina ihany ao. Fa Andriamanitra tsy maintsy nandoro an'ilay tanàna satria efa izay ny planiny. Fa kosa nisy olona marina tao nasorina. Dia ireo olona marina izay nasorina tao ireo dia i Lota mivady sy ny zanany roavavy. Dia rehefa navoaka ny anjely izy ireo, satria rehefa nitenena hoe miala tato nareo fa hodorana ity tanàna ity, dia niraikiraiko be. Aiza ny vinantiko hoe ahoana zany reto fananako reto hoe dia ahoana zao zavatra ny ariana reto hoe ny ondra manosina izao hoe be dia be ny zavatra niraikitra tao anatin'ny fo. Ozy ny vadiny Lota hoe aiza indray nahita tanàna tsara be ohatra ity hoe zavatra efa nioriana nandritra ny taona maro ity izao hoe makatsy makaroa. Fa ny anjely tsy te halalan'izany, nampino ny anjely izy ireo nivoaka tao amin'ilay tanàna. Andao nareo fa ho faty ato. Avy eo anko rehefa tafavoaka ny tanàna dia nasaina miazakazaka zana reo aza mijanjanona, aza mierikerika, andana mitsoka ny tendrombohitra, fa raha tsy zany dia ho faty nareo. Fa ny zavatra nitranga sepotra be zareo, tsy zaka miazakazaka fa tena hoe rerak'izay fa alao misy tanàna kely ry fa alao zay mba eo ny hijanona. Mbola nomeny ny anjely famindrampo ihany. Mijanonareo amin'ny zoara io fa efa namindra fo taminareo Andriamanitra fa zao zay aza mierikerika. Fa inona ny zavatra nitranga? Voakodoboka ozy ny afo be avy any an-danitra tamin'ilay tanàna, nierika ohatran'izao vadiny Lota. Fa vao nierika izy lasa vongatsiro. Zany zavatra zany no midika fa matoa ny olona anankiray mierika, mbola misy finoana tsy maro potitra ny anatiny any. Mbola ny fony mbola tsy tena naharay tsara n'ilay fanambaran'Andriamanitra. Mbola tsy tena babo ilay fiantson'i Kristy izy hoe miala eto ianao fa misy toerana tsara lavitra no manko ianao. Mbola fanarahan-dreny rano fotsiny ny voany avy ao amin'ny toerana nisy azy tao hoe mandeha ny olona dia mandeha. Dia manahoana moa zany ty fivavahanareo ty? Nareo moa zany tena ho any an-danitra. Atahoana moa ny teny zany fa Andriamanitra mahalala. Tsy haiko Mbola misy zavatra tsy maro potitra any anatiny any. Mbola tsy samy teny izy hoe raha misy ho any an-danitra. Zay. Satria be dia be ny zavatra mampierikerika azy. Dia ireo zavatra mampierikerika azy ireo mahatonga azy mbola te hiova hevitra. Zany ange ny zavatra nisy tao amin'ny zanak'Israely rehefa ho avoaka ny tany Egypta izy. Mosesy asesiky ny fanambaran'Andriamanitra hoe andao nareo mivoaka tato, tsy ato ny toerana tokony hisy anareo, miala tato nareo. Fa ny zanak'Israely zay tsy te ho faty any hevitra, tena oaka mihitsy zany resaka zany. Aza miteniteny any amin'ny Farao antsony ianao, arakaraka ny tenenanao an'izany vao mahay mafy ny fanadevozana anay. Satria hozy izy tsika teo ny planin'Andriamanitra sy ny fikasan'Andriamanitra dia mifanindran-dalana amin'ny fitsapana, amin'ny fizahantsotra, amin'ny karazana ady maro isan-karazany. Dia ilay nofontsika tsy te hiaina ao anatin'izany. Nefa hozy ny fanambaran'Andriamanitra aza gaga amin'izany nareo, fa manjony rahalahy rehetra izany. Fa rehefa mari-potitra tsara ny finoantsika sy ny fibanjinantsika an'ilay tanjona izay nametrahany tompo atsika, afaka tsy herika tsika. Ninina zavatra miseho, ninina zavatra mitranga.
afaka ampiorina ny finoantsika sika, afaka hijoro foantsika ninona zavatra mitranga. Ozy izy ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy misy asaraka anay ozy izy amin'ny fitiavana ny Kristy, satria ilay fitiavana Kristy zay ny miazo azy, atonga anazy tsy herikerika, atonga anazy tsy hemitremitra, ary io ilay vato lampy fanorenana tsara indrindra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny olona endry dia tahaka ny lehilahy endry ozy izy zay mandre tsara ny teny dia tahaka ny olona izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Ny planin'Andriamanitra dia ametraka atsika eo ambony vatolampy. Fa mifanindran-dalana amin'izay ihany koa planin'ny fahavalo. Tesitantsika izy hoe ahoana zany eo ambony vatolampy zany raha asiana tafio-drivotra, ahoana raha alefa ny rika, ahoana raha alefa daholo ny karazana sedra maro samihafa. Amin'ny lafiny anankiray ny fahavalo manao an'izany, fa amin'ny lafiny anankiray Andriamanitra te hijery atsika hoe hatraiza ny fatokiana, hatraiza ny alala ny fahatsapany ny zavatra izay nomeko azy. Fa raha tsy izany dia ohatran'ny zavatra mandehandeha ho azy, ohatran'ny zavatra ina moa ilay filazan'ny Ntaolo hoe ohatran'ny sotro be hazo azy, hita tsy mataitra, tsy hita tsy maharototra. Lasa ohatran'izany ilay fanomezan-dehibe nomen'Andriamanitra atsika. Kanefa ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy ihany ho afaingana ozy izy, izay ny teneniny tamin'ny Laodikia. Ary aoka tsisy andrombaka ny satroboninahitra ao, fa tany mafy ozy izy. Ny inona? Tany mafy izay anananao. Fa rehefa tsy tanantsika mafy io, ho avy ny rika, ho avy daholo izao rehetrarehetra izao, hanozongozona an'io hoe hatraiza, herika sa tsy herika, ifa mitady herika, ataovy mafy, ifa mitady herika. Zany foana ny zavatra ataon'ny fahavalo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe satana fahavalonareo ozy izy dia mierina tahaka ny liona ozy izy. Maninona? Mitady izay harapany mandrakariva. Ny zavatra mahafinaritra azy dia tsika mierika. Mierika. Io fatratra. Miseho azy hoe tsy herika ho. Fa eto Andriamanitra dia mbola mampirisika foana. Tany mafy ho an'izay rehetrarehetra nahazo fanambarana, fa handova fiainana mandrakizay. Ho an'izay rehetrarehetra nahazo fanambarana. Fa tsy eto ny fonenany, fa any an-danitra. Tany mafy izany. Aza mararary fo amin'ny zavatra tsy azo eto amin'izao tontolo izao hoe fianakavianay efa nahazo an'izao, efa nahazo fiara, efa hividy sambo ry zareo izao. Dia ampiana an'ilay teny koa hoe izay mahavoanareo mivavaka io, raha niaraka taminay izao nareo ohatr'izay efa tafita. Dia eo dia marary fo hoe Jesosy eo, herika tena ohatrany tsy tatiko intsony. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra, tany mafy izay anananao. Hatraiza ny fahatsapantsika ny alehibeany izany. Hatraiza ny fahatsapantsika ny asarobidiny izany fanomezana izay nomeny Jesosy atsika izany. Fa ny olona izay mahafantatra an'izany, tsy azonao ozongozonina izany. Ny olona izay mahafantatra ny asarobidiny izany, tsy azonao ambakambakaina izany. Izany ange mahatonga ireny ankizy azo ambakambakaina ireny. Manana vola 2 alina izy, atakalinao bombo, faly be izy. Satria tsy fantany ny valerany io. Rehefa tsy fantatra ny valerany io, dia tonga amin'ilay resantsika teo, lasa miherika foana. Maninona Jesosy miteny hoe avelao maty, andevina ny maty ao aminy. Satria zavatra maty zany tsy fanantenana zany. Misy tenin'Andriamanitra any amin'ny ohabolana any hoe alao ozy izy ambovelona toy izay liona maty. Dikan'izany rehefa zavatra maty, rehefa tsisy tombotsoa, tsy zavatra maharitra mandrakizay, fa zavatra mandalo, avelao zany ho any. Aza mararary fo amin'izany, aza mierikerika amin'izany. Fa zany zavatra zany rehefa mitambatra dia lasa manavesatra atsika. Zany mahatonga ny Hebreo miteny hoe esory daholo izay rehetrarehetra mitambesatra aminareo. Esory daholo ny ota malaky mahazo anareo. Esory daholo ny zavatra rehetrarehetra izay mitambesatra aminareo. Fa misy vavolombelona maro izy mijery atsika. Ary faharoa manarakaraka an'izay ihany koa, misy fiazakazana sy filokana izay napetraka manoloana atsika. Raha ohatra ka olona milanja gony feno fasika na saina hiazakazaka, mba manahoana ny paoziny izany?
Ny olona rehetrarehetra nefa amin'io tena efa atao manify tsara daholo ny akanjo ny sorta efa atao fokely. Iazakazaka mafy amin'io. Ianao amin'io mbola atao ay le anina le vadiko adino ay. Oay le anina tsy rongona daholo zao rehetrarehetra zao andeha iazakazaka nefa amin'io. Ny telefona tsy avela ihany io zavatra efa mivongovongo be iny. Ozy ny tenin'Andriamanitra, esory zany zavatra mitambesatra zany. Fa lasa tsika ihany avy any manontany an'Andriamanitra hoe Jesosy fa maninona raha tsy mba ohatry izay olona. Ny olona rehetrarehetra mahery be daholo. Ny sasany mivavaka tena mandao-danitra mihitsy mivavaka tena hitanao mihitsy ny airany hoe resy lahatra tena miresaka amin'ny Jesosy. Fa zaho tambesatra ohatran'ireny misy fasika ireny lohako dia ao tsy hitako izay teneny. Jesosy hoe inona ny antony izany? Ozy ny tenin' Jesosy, esory le mitambesatra e. Mibebay e. Miverena aminy e. Tsarovy le zavatra napetrany tao aminao. Tsarovy le afatra nomeny ianao. Fa ny deparatsika dia ny aloava ny fanambaran'Andriamanitra. Ary ny arrivé-atsika dia ny planin'Andriamanitra. Ny eto anelanelan eto dia le fisedrana tsy maintsy lalovantsika. Ny eto anelanelan eto dia le ady izay tsy maintsy atrehantsika. Dia itsika efa ekipen'Andriamanitra. Amin'ny fotoantsika nomen'Andriamanitra n'izany teny fikasana izany, dia omen'Andriamanitra mifanaraka amin'izany ny zavatra ilaitsika rehetrarehetra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy mampandroso azy izy any amin'ny Apokalipsy 1:7 dia hiditra ao aminy ka hiara sakafo aminy ary izy amiko ary zaho aminy. Inona io sakafo omeny antsika io? Tsy vary sy laoka io ka hoe tena sy vita zany niady amin'ny kapoaka fa ifana azo Jesosy. Tsy izany. Izy mampisakafo fa tsy sakafontsika ny amponanantsika azy. Dia ny sakafo izay omeny antsika dia hoy izy hoe tsy nomeny fanamahery, tsy nomeny fanahosa isika fa inona daholo? Fanamahery, fitiavana, fahonoana tena ary inona ny farany? Finoana voadinga antsika. Tsy nomeny fanahosa antsika fa nomeny fanamahery, finoana, fitiavana ary fahonoana tena. Ireo zavatra rehetrarehetra ireo ny omeny Jesosy. Ireo le sakafo amponaniny antsika. Atonga antsika atohatra ny zavatra rehetrarehetra izay tsy maintsy hatrehantsika atao ampovoany ato. Inona no nasaritra ny lalan'ny zanak'Israely? Vao misy zavatra kely monimonina, vao misy zavatra kely mametsiny, vao misy zavatra kely atao maivoka mihitsy Mosesy. Andriamanitra efa mamely ny zalahy izay menimena rehetrarehetra, izay manondrana rehetrarehetra atao boka ny sasany atao atelina velona any amin'ny afo be, mivantany dia tonga dia hanitra any. Ny sasany fa tsy mety fairy zareo. Mbola mitora-bato ao Mosesy mbola mametsiny zao manao an'izao kapibava rehetrarehetra sariteny isan-karazana zao. Fa nga tsisy fasana any amin'ny tany ny Egypte maninona izay no avelanareo faty aty anefitra asa maninona zareo angaty hoe faty aty anefitra fa dia tena mafy amin'io nanomboka vao niala tany amin'ny tany Egypte mbola tsy niala akory dia efa niteny hoe oaka izay ty fitenenanao amin'ny Farao ty hoe hiala atsika fa arakarak'izay vao me mafy fanandevozana fa alohanay maty aty Egypte toy izay maty any anefitra. Efa tonga any anefitra mbola miteny ihany alohanay maty tany Egypte toy izay maty aty anefitra. Tsy azoko mihitsy le anton'le olana dia tena hoe rehefa tsy ao le finoana le fitondran'Andriamanitra dia tsisy ny fahonoana tena, dia tsisy ny fitiavana an'io, dia tsisy daholo ny tohany rehetrarehetra fa dia mierika sisa dia mitady izay hiverenana hoe andao anangana omby lavolamena vao tsy hita kely Mosesy amin'io andao angorona daholo ny firavaka rehetrarehetra dia anamboatra omby lavolamena hitondra antsika hiverina any amin'ny tany Egypte. Zany foana ny refrain nakadilony sofiny Mosesy satria tsy mari-potitra tao amin'izareo ilay planin'Andriamanitra. Tsy saribity tamin'ilay izy, tsy azon'ilay fanambarana. Dia tsy tokony ho gagitsika raha ohatra ka ao anatin'izao fanompoantsika n'Andriamanitra izao mahita kristianina tsy hita be ny ihany. Lahady izy tena tsy manana. Latsinainy andro tsy fantatrao iny ilay kristianina tao atiany ahitanao anazy. Antaninao izy fa ahoana raha lahy tao aka zavadrehetra nge hain'bido.
zany ndray fahafantarany an'le tenin'Andriamanitra hoe zavatra rehetra hoy ny nefa any amin'ny lalana tsy izy mihitsy izy bade tsy tafapetraka any anatiny any hoe raha any izy no mandeha inona ny zavatra ho voarainy any tsy avoapetipetina azy ve raha any izy no mandeha fa ny olona mahafantatra hoe sarobidy ny zavatra atao anatiko na manao pandry mandeha ary izy dia feno fitandremana zay le hoe aza mierika feno fitandremana hoe inona ny zavatra tsy avoaloto inona ny zavatra tsy avoapetipetina inona ny zavatra tokony ataoko mba hahatonga na hibanjina foana an'ilay planina hoe raha tonga tampoka amin'izao Jesosy anisan'le tena tsy amitahotra tsy amin'ny mihitsy avy hoe tena zay mahenony fetropetra sa mety any amin'le toerana lalindalina lavadavaka tsy tena hahenona tsara an'le fetropetra misy amin'izao dia mba mailomailo aza mijanojana any amin'ny toerana tsisy réseau efa tsy hafahana mivavaka efa maina be verina avany mbola andeha ho any any rehefa sarobidy amintsika ny zavatra nomeny tompo atsika tsy mila tenenintsika hoe oralahy tsy tokony any ange misy zanak'Andriamanitra tokony mieritreritra tsara se mieritreritra tsara amin'io asany se io amin'io zavatra tia se ho atao io tsy voatery mila tenenina ohatran'izany ny olona rehefa mahatsapa ny zavatra sarobidy nomeny Andriamanitra azy jerevy tsara raha makitsika atao amin'ny Hebreo aloha Korinthianina voalohany 10 no jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko ny teny Korinthianina voalohany 10 fananarana fandrao misy manara-po araka ny nofo ka tratry ny loza fa tsy tiako sy ho fantatrareo azy ry rahalahy fa ny razantsika efa tambany rahona ary izy rehetra nanaiky ny namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana fihinanam-panahy iray ihany ary izy rehetra ihany koa nisotro fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany nefa ny ankabeazana dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa naringana tany anefitra ary amin'izany ozy izy ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy toy izany isika dia dingantsika amin'ny 10 ary izany dia nanjoa azy ozy izy mba ho anatra ho antsika sady voasoratra izany ho fananarana ho antsika amin'izao fananarana ho antsika izay niarany faran'izao tontolo izao koa izany noho izany aza ozy izy dia koa izay efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo koa izay efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo eo amin'ny 17 izy dia mbola miteny hoe tsy misy fakapanahy mahazo anareo izy izy afa-tsy izay zakan'ny olombelona ihany efa nahatoky Andriamanitra ka tsy nahamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba ny fakapanahy dia asian'Andriamanitra lalana azakatsika izany amen manoloana ty tantarany zanak'Israely ity dia rehefa tsy tafapetraka tao anatiny le izy araka le teny vakitsika tany amboalohany le tao amin'ny Hebreo hoe rehefa tsy niary finoana tao anatiny ilay tenin'Andriamanitra dia lasa pila zava-dratsy izy ty pila zava-dratsy ty tsy hoe akory hoe zavatra ratsy be araka ny eritreretintsika le izy fa ny zavatra nilainy zanak'Israely tany anefitra dia zavatra ohatrany hoe misy filambaniny ihany sasany hoe zany manimanina ny tongolon'ny Egypta zany resaka hoe fasana izany satria tsy resaka fahafatesana no niantsoan'Andriamanitra azy fa ny zavatra tena nilainy izy ireo indraindray rano indraindray sakafo marina fa tena ilainy izany fa ny fomba fitadiavana anazy tsy normal tsy fantany akory na sarobidiny zavatra nomena azy ary
raha iresaka fotsiny sika hoe sakafo hoan'ny olona any amin'ny désert zao a tsy mitovy amin'ny sakafo hoanitsika ety amin'ny tany normal fa mila zavatra otrikaina tena matezany any zavatra maina resaka ina moa resaka fruit sec zay ny zavatra hoanina any dia io mana io nefany a mameno an'izay composition rehetrarehetra ilainy zareo any anefitra izay kanefa dia tena sasatry ny miteny foana tony mana lava tony foana tsy fantany ny atsaran'ilay izy tsy fantany ny dikan'ilay izy mba omeo hena izay mena hena indray alefan'Andriamanitra mipapelitra dia efa tenenina hoe zay lany any ho alaina fa aza manao be fa maritra be fa mbola fiainoana daholo ny trano dia fiainoana trano an-tokotany ina ny zavatra ny tranga tsisy ny aina zany zavatra zany lasa mivoakolotra ilay izy dia lasa maimbo be zany dia zay ilay hoe tsisy ny ainana zany zavatra zany ilay hoe mpila zava-dratsy tsy mety afa-po foana mitady zavatra hafa foana mitady zavatra hafa foana dia matetika amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra raha raisitsika eo amin'ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra dia misy zanak'Andriamanitra mampitaha amin'ny fiainany amin'ny hafa dia midongy amin'i Jesosy foana Jesosy a zay ho tsy mba ampitovianareo amin'ny amina mihitsy izy amin'io tsy mba fantatra hoe ianao angeka manana relation mamy be amiko e izy amin'io tsy mahafantatra hoe izy angeka afaka miresaka tsara amin'ny Jesosy e le olona tsiriritiny io raha tsy fantana hoe ohatry ny ahoana ny fiainam-panahiny io samy ohatry ny ahoana fa dia ny zavatra fantany dia mitsiritra fotsiny dia malahelo dia misentisety zay ngambo tsy mba zanak'Andriamanitra dia any ka raha vao lasa misy an'izay filany zay amintsika dia mitarika antsika amin'iny zany zavatra zany amin'ny fierikereana foana efa rano lasa mihaino toroteny hafahafa aty aminay marim-panakarena mierika any indray aty aminay ohatran'izao lasa dia sasatry ny mifindra fiangonana le kristianina satria manino tsy mazava aminy ilay izy raha miresaka amin'ny ten'Andriamanitra hoe tany mafy izay anananao tsy resaka hoe aza miovaova fiangonana ny dikan'izany ary tsy resaka ihany koa hoe makanesa aty aminay fa aty aminay ny tena izy tsy resaka an'izany mihitsy io fa resaka fitodiana sy fifantsihana tsara tahaka ny fiorenana eo ambony vatolampy eo anivon'ny fanambaran'Andriamanitra eo anivon'ilay teny fikasana izay nomeny Jesosy atsika androany raha hifarana sahady ny afatra dia te hampatsiaro atsika Jesosy aiza ho aiza ny fahatsapantsika ilay fanambaran'Andriamanitra fa ny fiandohan'ny fiarahantsika amin'i Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra efa irenao ve ny feon'i Jesosy milaza taminao fa ianao dia zanak'Andriamanitra efa ianao ve ny fanambaran'Andriamanitra fa tsy eto ny fonenantsika efa ianao ve fa vahiny sy mpivahiny tsika no eto efa ianao ve fa ety an-taninady no misy atsika ary isika dia miaramila manafika isika dia olona tsy natao haningo tena amin'ny raharahan' izao fiainana izao tsy mbola nisy vahiny mihitsy avy any an-dafy ivelan'ny Madagasikara ka tonga teto izy ka andeha haningo tena amin'ny raharaha eto Madagasikara andeha higrevy hiaraka amin'ny mpivarotra amoron-dalana ireo efa nanina ty vazaha ty tsy mbola nisy mihitsy zany dia tahaka izany ihany koa sika zanak'Andriamanitra efa navahan'Andriamanitra tsy ho ety intsontsika fa naharay an'ilay teny fikasana amin'ny vanim-potoantsika naharay an'ny fanambaran'Andriamanitra dia tsy tokony haningo tena ary raharary fo amin'ny zavatra hita maso azy tsy ampahitana mandalo reny tahaka ny illusion reny tsy zavatra tena tsy atao makarary fo avelao maty andevina maty ao aminy hoy izy Jesosy fa zava-poana ihany reny fa rehefa tsy fantatritsika ny sarobidiny io dia lasa ohatry ny ony tena entina mbavaka hidirana fifadikana angataham-bavaka hitetezana pastera sy ny sisa rehetrarehetra io foana vao mandalo dia efa indray le rahalahy ohatran'izao satria raha vao iny atao zava-dehibe
dia mampierika foana io. Raha iresaka amin'izay zany tsika androany hoe aza mierika dia fantatritsika ny antony hoe inona ilay mampierika dia inona ny antony tsy herehantsika. Ny antony tsy herehantsika dia atonga ny fiazakazahantsika tena aomby. Ozy ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe izay ozy izy raha mamely totohondry dia tsy mamely rivotra ozy izy. Dia inona koa ny zavatra ny tenenina? Be dia be ny zavatra ny tenenina fa tena misy fifehezan-tena mihitsy ao anatiny ao. Ampiasainy mihitsy ilay fahonoana tena. Ozy izy hoe asiako mafy ny tenako ozy izy. Fandrao sao dia za mitory indray ozy izy no lavina. Tia ny tenenina ao anatiny izany dia andreo ilay zavatra ataony tsy hisy vokany. Andreo ilay zavatra ataony tsy hisy impacta. Izay mahatonga anazy tena milofo mafy. Izany hoe isika zany ao anatin'ilay tsy mierikerika tena misy filofosana ao anatin'ilay izy. Misy filofosana. Fa tsy vitantsika izany hoe tsy hierika fotsiny izany raha tsy misy fifantohana ao anatin'ilay izy. Tahaka ilay mitondra fiara ihany io. Ny mitondra fiara dia te hierika ohatry ny voyageur rehetrarehetra. Te hijery izay rehetrarehetra mahafinaritra eny an-dalana rehetrarehetra eny. Fa matoa izy tsy mierika. Misy zavatra hifantohana ao. Misy lalana jereny ao. Misy zavatra tena himasoana ao. Dia tahaka izay ihany koa tsika. Matoa tsika asaina mijery an' Jesosy foana isan'andro isan'andro. Asaina manolo tena foana isan'andro isan'andro. Asaina manavao foana ny fiarahantsika amin'i Jesosy. Asaina mibanjina foana isan'andro isan'andro hoe tsarovy ilay teny fikasana. Tsarovy ilay fanambaran'Andriamanitra. Tsarovy ilay fitiavana ianao. Mila tena mifikitra ao anatin'io tanjona io tsika. Mila tena mijery tsara ao anatin'io arive io sika. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra ho avy tampoka toy ny mpangalatra ozy izy ny fiavian'i Jesosy. Isika tsy natao hoe kristianina fotsiny hiandro fahafatesana dia izay. Fa misy teny fikasana izay nomeny Jesosy atsika. Raha tafalatsaka ao anatin'ny fonao zany hoe isika dia ampakarina fofombadin'i Kristy dia manomboka tsika mitondra tena mifanaraka amin'izay. Izay ilay hoe tsy mierikerika fa tena mifantoka. Mitondra tena mifanaraka amin'izay. Mitondra tena miambina. Tsy varimbariana, tsy matoritory. Amin'ny karazana zavatra be dia be izay mety mampite atory. Ny olona normal mahafinaritra azy amin'ny matory zany. Fa isika ihany koa nge mba te atory ohatry ny olona normal le. Fa maninona moa tsika ny tsy matory? Fa maninona tsika nasaina misikina? Ozy izy hoe aoka hisikina ny valahanareo, ary aoka hirehitra mandrakariva ny jironareo, dia miambena ianareo. Manana antom-pisiantsika. Tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra izay te atory dia matory tsika. Fa isika olona nomena ny teny fikasana. Raha hiresaka amin'i Jesosy tsika androany dia ampatsahivo azy. Za Jesosy dia olona nomenao ny teny fikasana. Za Jesosy dia olona nanambaranao ny fikasanao. Noho izany za dia tena hifikitra. Tsy herikerika, tsy ho varimbariana. Ninona zavatra mety mahavariana avelaon'ny olona ho variana. Fa za Jesosy ianao ihany. Ninona hitranga. Hoy izy ilay hira izay, ninona hitranga Jesosy. Tsy tadidiko sy nitoy a. Na ny lanitra ho manga, na ninona halavandra. Dia tsy haiko tsony nitoy a. Fa isika rehefa miaraka amin'i Jesosy tsy mierikerika amin'izany. Tsy mierikerika amin'izany. Teneno ilay namanao aza mierikerika amin'izany hoe. Ny teny fikasana ihany no hibanjintsika. Amen. Ndao tsika hitsangana ary dia hivavaka. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.